Vatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Lea. Ry Andriamanitra rainay io, mankasitraka sy mitsaoka ary manome voninahitra ny anaranao zahay amin'ity maraina ity. Manoroka ny tongotrao masina, manome voninahitra sy mitsaoka ny anaranao, satria lehibe loatra sy takatry ny sainay ny fahefanao. Haidino ireny fanainao masina, mba hanazava nay tsiraray avy, azahoanay mandray ny vatsim-panavy aminao, hamakivakinay ny tontolo andro eo ambany fitantananao Jesosy Kristy Tompo. Dia mitenena mandrakariva amin'ny alalan'izao mpanomponao izao ka dia tendreo ny lelako hanambara ny teninao Jesosy Kristy Tompo. Dia ho anao ny tera sy miasa ry Andriamanitra arainay ao amin'ny Kristy Jesosy ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tratra ity maraina ity, ary dia manonina ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Ny tenin'Andriamanitra izay andraisantsika ny vatsim-panahy amin'ity maraina ity dia ao amin'ny filasan-tsara ny Matio, toko 9, andininy 4 ka hatramin'ny 9, dia mitsambikina itsika amin'ny andininy 20. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Fa ianao kosa raha manao fiatrana dia aoka tsy ho fantatry ny tananao ankavia izay ataon'ny tananao ankavanana, mba hatao amin'ny mangingina ny fiantranao, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Ary raha mivavaka ianareo, aza mba ho tahaka ny mpiatsara vilatsia, fa izy tia ny mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eo anjoron-dalana, ahitan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-potiany. Fa ianao kosa, raha mivavaka, dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao, dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Mba tsy ho hitan'ny olona fa ny fady, fa ho hitan'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Amen. Izany andinin-tsoratra masina sy andalan-tsoratra masina izay novonakintsika teo izany, dia misy teny anankiray izay iraisan'ny ireo andininy ireo araka ny voasoratry ny Matio, dia izay manambara hoe: fa ho hitan'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Ny lohateny ny vatsim-panahy izay ho mpanjintsika amin'ity andro an'ity dia manambara hoe: Lay Andriamanitra raintsika. Lay Andriamanitra raintsika. Fanambarana mihezinezina lehibe indrindra no nambaran'i Jesosy Kristy Tompo, izay navita sy nanolotra ny aino an'izao tontolo izao, fa Andriamanitra ray no raintsika. Io Andriamanitra ray raintsika io, izy no nanorina sy nahary izao tontolo izao, ary mbola ny tanany ihany koa no mitazona izao tontolo izao. Io Andriamanitra raintsika io dia manana fahefana feno sy tanteraka eo amin'ny fiainan'ny tsiraray avy, eo amin'ny fiainan'ny isam-pianakaviana, eo amin'ny fiainan'ny firenena samihafa, ary eo amin'ny lafim-piainana sy ny lafin zavatra maro samihafa. Ny olombelona izay nampindraminy ny fahefana eo amin'ny toerana izay misy azy, tsiraray avy dia tokony ahatsiaro fa mpindrana fotsiny izy ireny.
Ambarany Matio izay nanoratra izao filazantsara izao fa fanjakan'ny fahamarinana ny fanjakan'Andriamanitra. Noho izany Andriamanitra marina, ilay Andriamanitra raintsika izay nahary izao tontolo izao, ka mendrika indrindra ny antsoina hoe Ray. Araka izany dia manamafy i Malaky ao amin'ny boky izay nosoratany toko 2:10 izay milaza hoe tsy mpiombo ndray fa isika rehetra, tsy Andriamanitra iray ihany fa no nahary antsika. Ilay Andriamanitra raintsika ry havana dia mpamindra fo, be fitiavana, manana toetra maha-olombelona mihoatra noho ny ray izay niteraka antsika. Ray be fiantrano io Andriamanitra raintsika io, ary izany indrindra no nahatonga ny Davida ilaza hoe tahaka ny fiantran'ny ray ny zanany no fiantran'i Jehovah izay matahotra azy. Tsy vitan'izany ihany fa mahatonga antsika hikasaka ny fanatrehan'Andriamanitra ray mandrakariva eo amin'ny fiainantsika izany famindram-pony izany, izay mitarika ilay Andriamanitra raintsika hamela ny helokontsika ary koa mitarika azy ny hiantra sy handrotsaka ny fahasoavany ho an'izay mitandrina ny teniny sy ny fitsipany. Mba hifatsapanao izay mihaino izao vatsim-panahy izao moa fa ianao izay nandray sy nanaiky marina fa Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta no tomponao sy mpamonjinao, dia ny fanahy masina mihitsy no mibitsika milaza amintsika fa ilay zanak'Andriamanitra raintsika dia itsika koa no zanany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, ary ny fiarahantsika amin'i Jesosy Kristy Tompo no mahatonga antsika tsirairay avy ho zanak'Andriamanitra. No tanterahan'Andriamanitra ilay raintsika izany fahamarinana izany hoe efa tia antsika i Kristy sady mbola tia antsika hatrany ary velona ho antsika. Vokatra izany rehetra izany, araka ny voalazan'i Matio dia mila miantso, mila mihaona, mila miresaka, mila mifampitafatafa sy mifampizara ny zavatra rehetra momba ny tenantsika amin'ilay Andriamanitra raintsika isika tsirairay avy, satria izy no mahita antsika ao amin'ny mangingina. Izy ihany koa no hamaly antsika amin'ny zavatra na fanontaniana izay mety manahirana antsika. Raha zanak'Andriamanitra marina raha izao sy ianao, raha tena nandray marina ny Jesosy Kristy Tompo ho Tompo sy mpamonjy ary mpanapaka ny fiainantsika, dia manomboka amin'ity andro anio ity manana toerana manokana hiaonanao amin'ilay Andriamanitra rainao. Toerana mangingina, araka ny voasoratra hoe midiro amin'ny efitranonao mangingina, fa ny rainao izay ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Toerana mety any an-tendrombohitra koa ny hiaonanao amin'ilay rainao. Toerana mety any amin'ny tany foana koa ny hiaonanao amin'ilay rainao. Toerana mety any amin'ny tany efitra koa no hiaonanao amin'ilay Andriamanitra rainao. Ireo karazana toerana anankiefatra io dia santionana ny toerana izay nihaonan'i Jesosy Kristy Tompo tamin'Andriamanitra rainy. Ary izy koa dia nilaza mazava tsara fa Andriamanitra irery ihany no rainy, ary io Andriamanitra rainy sy raintsika io no afaka mamonjy sy manavotra antsika amin'ny lafim-piainantsika tsirairay avy
na ara-panahy na ara-tsaina na ara-batana. Anio ary afaka malala rehetra izay miaino izao vatsim-panahy izao. Ilay Andriamanitra nahary izao tontolo izao sy namorona sy anao nitovy tahaka ny endriny no raintsika. Andeharisika hianatra hivavaka mandrakariva amin'ny finoantsika ny Jesosy Kristy Tompo, ka ilaza sy hanambara hoe Andriamanitra iray io. Dia horaketintsika ao am-po ireo teny fampanantenan'ilay Andriamanitra raintsika maro be voasoratra ao amin'ny Baiboly, ary minoa satria voalaza an'io tamin'ny alalan'ny teny izay novonakintsika teo, fa ilay rainao izay mahita ao mangingina no hamaly anao. Tiantsika ny hahazo valim-bavaka? Tianao ny hahazo valim-bavaka? Andeha miaona amin'ilay Andriamanitra raintsika ao mangingina, fa izy no hamaly ahy sy hamaly anao. Fa afaka isika. Andriamanitra iray io, Andriamanitra rainay ianao. Misaotra anao indrindra tamin'ity maraina ity, izay nampianarinao anay tsiraray avy fa mila mahatsiaro izay fa ianao no rainay. Mila miaona sy manokana toerany izahay ionanay aminao ilay Andriamanitra rainay, ahafahanay miresaka, mifampitafatafa, mifampizara aminao ilay Andriamanitra rainay, ny atsipirian'ny fiainanay hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Dia ho tanteraka aminay tsiraray avy amin'ny finoanay an'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta, eo ambanin'ny fitarian'ny fanahy masina, ny teny fampanantenana izay voalaza sy voasoratra tao amin'izao filazantsara ny Matio izao, toko 9, andininy 4 sy ny 9 ary ny 12, izay iraisany ireo andinin'ireo milaza hoe ary ny rainao izay mahita ao mangingina no hamaly anao. Misaotra Andriamanitra rainay io, satria dia mahita anay tokoa ny ianao ary dia mamaly anay sy mikarakara anay noho ny halehiben'ny fitiavanao anay tsiraray avy. Dia atolotra ianao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, lidera sy ny haja ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tianao ny hazo valiny avy amin'Andriamanitra rainao? Mandehana miaona amin'ilay rainao ao mangingina, fa izy no hamaly anao. Mahireza, rehefa malala rehetra ao amin'ny Tompo. Amen.